fahitanao ny zava-nitranga teo monsieur Augustin Andriamananoro. Mialatsiny fa somary fenofenoany fo satria zavatra tsy mietreherina nandraindray aman-dreny koa teto satria mitaitaina ry zareo aman-dreny fa lehibe taona any sy fotoana ray aman-dreny ko ary nanao fivorian'ny mpianakaviana zay no tonga reo mpitandro filaminana andiany betsaka teo anao ny asany anao ny firavana za moa tsy olo mavoaka ny Madagasikara ary lohalefitry ny antenimieram-pirenena miadina faritany Antananarivo raha ny andraikitra ofisialy mbola mitazomina treto ny député zany ao anatin'ny atsoka hoe misy ny antsoina hoe immunité raha ny marina sitiny zany tokony misy fankatoavan-dalana any amin'ny bromaharitra ny fanaovana zavatra toy izao fa esoriko ny ataoko madéputé fa itsika maro olom-boafidy ankehitriny dia tsy maro atsika ny samboady raha fahotoka hoe ny fahefana tsy voalanjalanja no ampiasantsika ny zany zavatra izany te hiantso kely any ireo zay manatrika amin'izao zavatra zao anaovana resabe mantsy ny toeram-ponenako eto Royal Park Résidence efa 15 taona no tsisy tsy mahalala ny olona te satria eto daholo ny anaovana ireny fety aman-danonana taom-baovao malagasy eto moa ny studio any Malagasy TV ny fandaharana olona amanjato no famezivezy isan'andro eto amin'ny Royal Park ary zavatra mampanahelo moa dia natao foana fiantsiana sy ny sisa toeram-ponenana mivady ary eripolo madio naovana zany toeran'izany mampolo taonany eto ny toerana naovana ireny fandaharana rehetrarehetra any tsisy tsy mahalala an'izany amanjato ny olona mivezivezy isan'andro eto amin'ny Royal Park eto ny fandaharana samihafa fa mahavariana dia ny fanaovana ny lainga safafetsaro miantso ana généraly anankiray monsieur le ministre zay moa fa lalana aiza ianao fa mandeha be ny anaranao ato maninona any Morondava za tokotsy eto Madagasikara ako ato amin'ny tranoko ako ary ny olona zay manana fandraisana amiko sy sisa afaka miantso ana na mifanoratra tsy ny sisa na trany ivelany aza tsy olona miafina tsy olona mandositra tsy nanao ratsy teto amin'ny firenena ako azoko ijoroana izany fa maninona no hifanao an'izao tsika tolona fitakiana ara-tsosialy zay iombonako amin'izy ireo satria na ny tenako aza mahatsapa fa aradrariny zany fitakiana ara-tsosialy zany fa nivadika izany zavatra ankehitrina ho fikomina sy fanonganam-panjakana ary tsy vitan'izany fa mivadika etraketraka sy valifaty politika eto dia miantso anareo rehetrarehetra namana izay manaraka zao ronan-tsary zao betsaka aminareo mety ho faly satria hoe za io tratra ihany lazaina fa misy bonikera ato amiko misokafana tsara ny trano tato za tsy nanao résistance mijereny mpitandro filaminana tao amin'ny studio Malagasy TV fanaovana ny fandaharatsika ary nytao amin'ny tokantranoko ny savaina daholo na ny salon sy ny sisa nakisaka ny tapi araky ny fanirianareo jereo fa misy bonikera ao tsy manana zavatra feno Augustin Andriamananoro zay verina eno hoe tsy napozina le izy fa tena hoe tampoka mandray ny fianaka saika tapaka lalan-drano raha aman-dreniko teo sy ny sisa fa za moa tsy nilaza ny inina fa isaoranareo zay mpiara-miasa zay tonga teto amin'izao za tsy nanao résistance satria manao ny asa ndray mpitandro filaminana rehetra saorako azy ireo tsy nisetrasetra izy tsy nietraketraka izy filaminana tanteraka fifanajana courtoisie naseho ny taratasy dia nanoratra ako hoe afaka manao ny fizavana tsara izy vita tsy nisy zavatra hita na nampiaya tato atteinte à la sûreté de l'État zay no ny aia tato amiko fa tsy nahitana tato zavatra nampiaya na lompanjaitra aza tsy za ao anatin'ny fitantanana mpanao lalàna sanatry ny vava no enjehana amin'ny hoe atteinte à la sûreté de l'État za no tokony aro ny fanjakana io za no miaro ny androm-panjakana
za hiaro ny lalam-panorenana fa za kosa ijoro manomboka ankehitriny ijoro aho hiaro ny rariny ijoro ny marina tsy azosika ekena itsony ny tratrevatreva ny fanaovana mpitolo aleotsika hitady fitoniana hitady filaminana raha manam-pahendreny nareo samy malagasy tsika aoka mba hotandrovina toy ny anak'Andriamaso ny fihavanana ndao hifanatona ndao hiresaka ambony latabatra boribory inona ny mahasoa ny firenentsika inona ny hoaviny ty firenentsika afaka ny fametanana amin'ny soa sy ny tsara fa aoka ajanona teo ny fampitrafiana ny fiantsiana tsy olona ty fantatrareo zoko mahagaga tsy mbola nanao ratsy teto amin'ny tany sy teto amin'ny fireneny ty aho maro ny sedra efa nalovako teto raha nisatra politika efa nidirako na mponja na nijaly ny fanenjehana nanaovana dossier sy ny sisa eo tedy mitobika anareo influenceur misy anareo anabaviko sainy ty aho inona ny olanao amitro inona ny olanao amitro ajanony atraro raha misy zavatra ilainao ifampiresahana raha mahasoa ho an'ny firenena afaka manampy anao ako natolo-tsaina ny anabaviko faniry soa tsy manana olana aminao a fantatrao ny zavatra ny arahantsika menada mbola nisoraka anao tamin'ny fotoanandrony aoka mba zavatra tsara sy mahasoa ny firenena mijery antsika za kosa de zao miompikevitra aminareo a zay nanao ny ratsy tamin'ity fanetry be ny firenena za manasa tanana ako meo atolory ny fitsarana zay nanao tsy mety ka nanao meloka za tsy aro za tsy raitsykombakomba amy ratsy matoa latsaka akaterena ny firenena matoa simba ny firenena de io nety hoe vitsy ny tsotra ny irery ary aokotsika mba hitady fitoniana irosa amin'ny dingana zay mba afahan'ny malagasy mamerina indray zany fihavanana zany sy ny fankatiavany tsirairay azy tsy niady la politika akory no hitondra vahaolana ho amin'ny fampandrosoana no avy ny taranaka tsy zany nitondra jisorano atsika tsy zany nitondra fampandrosoana itsika ndao tsika hijery hikatsaka ny lavitra sy ny tsaratsara kokoa ianareo namako rehetrarehetra ny vela azalainareo fahavalo a tsy fahavalonareo a iny zokilahy kioto mahafinaritra na mifanambelaraka fa niokeviny sy ny sisa misy betsaka ny zavatra azo sotoma sy azo raisina ry pactole tomtom sy ny hafa sy ny sisa ry patrika raramanina sy ny sisa orzala ampy zay lasa entinareo ifandramatra any amin'ny ady hatramy firenena lasa mifandrangitra amin'ny malagasy ampiasao ny talentanareo ampiasao mba ampivondronana ray mifiraisakina amin'ny malagasy ny sotoavina isany nametrahako zany hoe ainao manjery ny malagasy TV zany ny hoe anandratra asan-dratony atsika anandratra ny sotoavina ny mahamalagasy atsika mamiriaria ankehitriny hoe nitondra anjara brika amin'ny zavatra izany fa izao manana raikitra politika ihany koa satria olom-boafidy eto amin'ny firenena ijoro tsika miantso atsika rehetrarehetra ako satria fisaka ny rariny fa ny marina tsy mba maty ia makasitraka indrindra tao anatin'izay faneho-kevitra zay a mazava amitsika nga mazava nytranga avelanay aloha ianao fa zay koa somary mbola ikarakara kely ny atao amin'ny Malagasy TV any a na izany naty zany ilaina ny fampiresahana sy ny zay fa lantsiny fa somary fenofeno kely le foty eo fa tampoka loatra l'izy fa safotra ny reniko teo safotra ny reniko a zany fa tsy zaka le ray aman-dreniko le isy ny sisa tsy tokony ho atao tsony zao e fa iainantsika aloha fa tsy efa nalovana daholo zany tamin'ny fotoanandro a tadidio tsara tamin'ny fotoanandro ny fitondrana teo aloha de nizahana nanaovana atentatra satria niaro mitandrazana tasomamanina ny samborona teny apasana nanaovana perquisition tato amin'ny tokantranoko sy nahitana iny fa ny zavatra hira tato a de ny godise de campagne na propagande ny flueran journal-pianina ny alamaina ry zareo fa ny zavatra mampanelo ankehitriny de ho toizana foana fa zavatra zany za efa namela elo koa tsy manana mitady mamizaniza ako tsy manana elo a fa oka reo mpitandro filaminana ampiasaitsika amin'ny zavatra tokony ampiasana azy e tsy famitehany samy malagasy e tsy fidiny azy reo e
itsika tompona andraikitra manam-pahefany mba ho ampiasaintsika mpamendrena sy ampahendrena ny fahefana indramitsika zay mandalo meny vahoaka io tsy manana lailo amin'izaniza ary tsy manana lolony amin'izaniza ako eko ny feaka ezahana alia sinisisa sinisisa any a fa za olona votaiza tamin'ny finoana kristianina sambatra zay madio fo a sy mahay mamela eloka sa misy ten'andriamanitra tompoko makasitraka indrindra rahasoa indrindra am'izay a dia zay ho an'ny malagasy TV manokana kosa indray somary asiako teny satria anisan'ny tokony andraikitra ao anatin'ity fahitalavitra mamitsika ity a miezaka foana tsika mijery ny zavatra tsara zavatra mahafinaritra afaka ifamizarana amin'ilay itiavantsika azy miezaka ihany koa naneho ny zava-misy teto amin'ny firenena tsy nitongilana nakaiza na nakaiza fa anisany tena hoe namoy sy nanampitosika ny zava-nitranga teto ary hoe zao ny zava-misy dia nozaraina arak'izay azadiny fa manomboka raha-pitso ny série zay ny zava-nitranga teto tamin'ny mpilaminana tanteraka tena hoe zay dia hatrehana